Syndicat ny inspecteur sy contrôleur du travail mbola mitoy ny fitokonana. Fatra loatra mangoro manjaka ny fandropahana ala. Fanelezana vaovao tsy marina hitazona ny tenomeny ve mpampiatra ny lalàna. Atoko lasy topoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray nitsodiako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga soindrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny sosialy avy hatrany noetsika misantatra ny fiarahana amin'ity ariva ity satria dia mbola mitohy hatramin'izao ny fitokonana ny syndicat ny inspecteur sy ny contrôleur du travail eto Madagasikara. Tsy mbola niva hatramin'izao araka izany ny olana izay mikasika ny fitakiana ny famoahana ny sata manokana mifehy azy ireo sy ny tambokaraman'izy ireo. Arao ny fanadihadiana entiny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Tahirinena Ranarnirina. Efa mambolana izay no nitaterana ny fitakiana sy ny fitokonana ny syndicat ny inspecteur sy ny contrôleur du travail. Hatramin'ny androany tsy mbola niva ny olana. Raha tsy ahivina, ny fitakiana dia mikasika ny famoahana ny sata manokana mifehy azy ireo sy ny tambon-karama mifandraika amin'ny andraikitra sahaniny. Ny 10 Aprily 2022 dia nifanaraka ny fanjakana sy ny syndicat tamin'ny alalan'ny protocole d'accord tripartite mba hamoahana ny indemnité liée aux fonctions ho an'ireo inspecteur sy ny contrôleur du travail mandrapivoaka ny sata manokana mifehy azy ireo. Fifanarahana izay niarahana tamin'ny ministera ny asa-panjakana, ny ministera ny teti-bola ary ireo mpitarika ny syndicat ny inspecteur du travail tamin'izany. Ny taona 2024 no efa nampidirina tao anatin'ny teti-bola-panjakana io tambon-karama io. Hatramin'izao taona 2024 izao anefa dia mbola tsy nisitraka io tambon-karama mifandraika amin'ny andraikitra sahany io ireo inspecteur sy contrôleur du travail. Anefa koa mbola tsy nivoaka ihany ny sata mifehy azy ireo. Ny fampiarana io fifanarahana io araka izany no takian'izy ireo hatramin'izao, fa indrindra ny fitohizany raharaha-panjakana. Toa milaza hatrany mantsy ny fitondrana amin'izao fa tsy izy ireo no teo ka tsy andraikiny izany. Fa maro amin'ny commune eto Madagasikara no tsy misitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe. Isan'izany ny commune Ambohitrimanjaka. Mamelo tena araka izany ny commune na amin'ny fampandrosoana izany na amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny. Tena toerana nanao ny fanadihadiana Jessica Miray sy Tahirinena Ranarnirina niaraka tamin'ny Tokira Marola. Isan-taona raha tokony misitraka ny CLD na ny comité local de développement ny isaky ny distrika manerana ny nosy. Lalàna no mamaritra azy io izay tsy nzarainy isaky ny commune miampy ny budget de fonctionnement dia maro amin'ireo commune amin'izao no tsy nisitraka fa tsy ny CLD. Na misitraka azy dia mbola tara. Hatramin'izao tsy mbola nivoaka ny CLD ho an'ny taona 2024. Ny CLD izay fitaovana ampiasaina toy ny simenitra sy ny fanitso. Ny budget de fonctionnement aza tsy nisy intsony. Tamberimbidy avy amin'ny fanjakana amin'ny hetrana alohan'ny vahoaka nefa. Commune anisany mamelo tena Ambohitrimanjaka avy amin'ny alalan'ny hetra alohan'ny mponina ao aminy. Voalohany indrindra moa zany ny fanatsarana an'ity birao ny commune Ambohitrimanjaka sy ny lampantarana Ambohitrimanjaka ity. Nisy fanatsarana goavana sy lehibe misy teto natao nanomboka tamin'ny taona 2024 volana mars. Ny antony dia satria tao ambony tao zany misy efitra anankitelo efa nandrasana fotsiny irotana izy dia tsy maintsy renforcena natao béton dia natao dalle izy nandalina vola tsy toko tsoforoana zany. Dia nitaka moa zany fanatsarana satria raha vao mikitika ny efitra anankiray ianao dia voatery nanatsara sy nanao réhabilitation en totalité mihitsy zany ny bâtiment administratif amin'ny commune Ambohitrimanjaka. Iresaka CSB tsika vao nihita teto koa zany zay dia nizara hitanay dia CSB ny Fazecom, ny tranona dokotera, ny bureau de consultation, ny maternité, nisy fahasimana be da be dia mitady ny trano
sahirana mpanaraka mpiteraka sy mitona mpiteraka dia nanamboatra sy nanao an'izay CSBD zay trano commune ny matery ny CSBD dia nihitana koa zany zay ny eritreretra hoe andao ho atsaraina ny lalana dia nanomboka tamin'ny volana tamin'ity taona ity zany zay mieritreretra hoe hanao ny fanatsarana ny lalana ao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka izay tantaraina sy lazaiko foana zany hoe tsy mahamenatra miteny an'izany fa atao anatin'ny 20 taona lasa zany tsy nisy nikitika mihitsy ny lalana tato anatin'ny commune Ambohitrimanjaka iny akodimirana iny filazan'ny olona azy aty zany hoe route circulaire reta sy ny intera fokotana tato commune Ambohitrimanjaka mbola tsy nisy nikitika dia miezaka zany zao zay manomboka zao manamboatra an'izay lalana sy na eo aza nefa izay tsy fisitrahana ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana Foibe izay tsy mena amin'ny tany asa vita ato amin'ny commune. Tsy fantatro hoe ampianatretena moa zany tenena zany sa hoe izay angamba ny tenena antsika azy ny zavatra nataonay rehetra tato ty commune ty zany fanatsarana ty commune ty ny réhabilitation ty commune ty nandaniana vola be da be zany satria manao dalina anankiray ana 40 mètres carré zany ny vola be da be zany famorona zany any famatsiny vola commune mahadidio sy mangarahara tsara tsisy famatsina vola avy any ivelany na avy any amin'ny mpitondra fanjakana fa hatreto aloha zany zay dia mbola tsy nahazo fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana na ady ariary ary ny CLD famatsina avy amin'ny CLD zay fitaovana ciment tôle vy dia efa azona koa za CLD tamin'ny taona 2024 zany fa ny CLD ny famatsina avy amin'ny CLD ny taona 2024 zany atreto mbola tsy azo fa tena teneninay zany mbola tsy nahazo famatsina avy amin'ny fanjakana zay na dia avy amin'ny fatrana alamanga ara zay tatany gouverneur dia eny moa hoe mahazo vola zao miliara ny fatra tatany gouverneur fanatsarana fanamboarana lalana fa mbola tsy nisitaka an'izany commune Ambohitrimanjaka satria zoan'ny commune Ambohitrimanjaka ny mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe satria volam-bahoaka zany ary dia mba anaovana iantsoavy mihitsy. Tsara ny manamarika fa ny famatsim-bola tokony sitrahan'ny commune amin'ny fampandrosoana ny tanàna dia volam-panjakana tamberimbidy no ny etrana alohan'ny tsirairay izay akany fanjakana ampahany. Hoentiko amin'ny faritra loatra mangoro iny kosa ianao ato anatin'ity vaovao manaraka ity mahazovana ny fitrandrana ala antsokoso ao amin'ny faritra loatra mangoro ao amin'izao fotoana izao misy anefa ny fitanilana amin'ny fampiarana lalàna momba izany raraka ny vaovao azo arao ny fanadidina entin'ny Germaine Menjanary teo amin'ny sary sy rindra tsara ny toky Ramarola. Antso no ataon'ireo fianakaviany ireo olona miisa valo izay nampidirina ponja noho ny olana ara-tany sy fitrandrahana ala izay nitranga atao amin'ny faritra loatra mangoro. Raha ny fanazavana mantsy dia ireo niaro ny ala tsy hotrandrahana indraiky no nampidirina amponja. Misy tanàna tsona hoe Marifody Fokotany Marifody commune rurale Moraranogara district ny Moramanga faritra loatra mangoro. Toerana io zany dia tany titre borné tamin'ny olona valo tamin'ny 1909 izy io. Misy litige be io tany io ary mbola tsy namoaka satria ny andaniny mpividy. Misy olona nividy an'ilay tany zany andaniny dia misy milaza mpandova ny roa anatin'ilay titre kilany dia ny olana nomen'ilay milaza mpandova olona hafa lay aty ala misy 50 sy 200 hektara ao anatiny dia le taranak'ilay mpividy miaro an'ilay ala tsy hotrandrahana. Le milaza mpandova tonga dia mitrandraka an'ilay ala dia ny zava-doza dia zao lay miaro an'ilay ala tsy hotrandrahana indray any voagadra any Moramanga valo efa ho tapabolana zao. Efa nisy ny taratasy izay nalefa tany amin'ireo tompon'andraikitra saingy tsy mbola nazahoana valiny hatramin'izao. Nangataka zay efa taratasy efatra nalefa tany amin'ny ministeran'ny tontolo iainana mangataka hoe fohaninareo aloha tompoka ifitrandrahana ala io fa alao iandry ny didim-pitsarana milaza izy marina amin'ny tompon'ny tany satria terrain privé ao misy litige tokony tsy trandrahana ny atera ao anatiny. Efatra ho an'ny taratasy nalefa zay atra tamin'ny volana août tsy misy valiny. Nanao fanohanana ny fitrandrahana ala io any avoka piaro ny taranaky ny mpividy efatra nalefa zay atra tamin'ny volana oktobra tsy misy valiny dia mifamono tao le olona misy milaza vakiloha voakapafamaky tsy haitsony zay votsilohany misy milaza hoe robaka ny tranony averiny tele eny fa le miaro an'ilay ala tsy ho voatrandraka indray tsy ho potehina indray no migadra ka mbola averiko foana manao antsoavo aminareo ministeran'ny tontolo iainana ny politika anareo dia hoe miaro ny ala tsy potehina fa le olona miaro ny ala tsy potehina tompoko no migadra zao avy amin'ny Fokotany Marifody commune rurale Moraranogara district Moramanga faritra loatra mangoro mangataka zay fohananareo ifitrandrahana ala ao io ambara pisiny taratasy mazava didim-pitsarana mazava amin'ny fitsarana milaza hoe iza ny tompon'ny tany.
Anisan'ny faritra fa 420 izay ahitana fampotehany ala-betsaka indrindra ny eto Madagasikara raha ny tatitra izay navoaka ny WWF. Raha ny antotanisa voaray dia mahatratra 340 tapitrisa hektara izany fampotehana izany amin'izao fotoana izao. Isan'ny fototra mahatonga ny fiovan'ny vadin-toetrandro sy ny haintany ihany koa ny faharipahan'ny ala. Fa andro maneran-tany ho an'ny radio ny datin'andro androany. Nankalazaina manerana ny firenena rehetra izany ho an'ny androny androany. Isan'izany ihany koa isika teto Madagasikara. Arao fanadidina entina mbintsovy sitraka teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafin'ny seraseran'ny firenena iray ny radio. Tsy azo tsonitsinyavina izany na dia eo aza ny fandrosoana. Tsy le fiery ny radio manoloana ny teknôlôjia vaovao. Fitaovam-pifandraisana voalohany na ahafahana nampita vaovao aingana hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana izao ny radio raha tsy ilaza fotsiny ny momba ny fampahafantarana ny andro ratsy ho an'ny Madagasikara manokana. Araka ny tantara, tsy mbola nisy akory ny finday dia efa nisy ny radio. 10 taona izay no nisian'ny radio maneran-tany. Isan'ny filamatra napetraka maneran-tany ho an'ity andro ho an'ny radio ity ny hoe tontolo vaovao, radio vaovao. Nampahafantatra ny teo anivon'ny UNESCO fa fitaovan-tserasera entina hanabeazana ny radio ka mila tandremana hatrany ny fandaharana sy ny hafatra rehetra ampitaina ao aminy. No mariny manokana izany tany amin'ny tanin'ny Repoblika Demokratika ny Congo tamin'ny alalan'ny fandefasana hapahana fandaharana momba ny fampianarana ho an'ireo tanora mpianatra mihoatra ny 4 tapitrisa tany an-toerana. Samy manana ny radio-pireneny avy, ny firenena tsirairay izay natao ho an'ny sarambabem-bahoaka fa tsy natao iandany amin'ny ankolafo iray, araka ny fanehoan-kevitra voaray sy ny famaritana ny atao hoe radio-pirenena. Fantsangana ny gouvernemanta vaovao ao Italia ho an'ny androany notanterana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana izany androany tany an-toerana. Arao ny fanadidina entiny namintsovy sitraka sy Mathieu Prince hatrany. Nandray ny toerana maha-praiminisitra italiana azy Mario Draghi, fantatry ny rehetra amin'ilay solona anarana hoe Super Mario androany. Nasongadiny nandritra ny fandraisam-pitenenany teo anoloan'ny filoham-pirenena italiana Sergio Mattarella fa vonona ny hamoaka ny Italia ao anatin'ny krizy ekonomika sy krizy ara-pahasalamana izy. Raha tsy ahivina, nahatratratra amin'ny iray hetsy ny isan'ny olona maty ny valanaretina coronavirus tany Italia ny taona 2020 ary tafidina ambany dia ambany ny toe-karen'ny firenena. Antony nanamafisana ireo lafiny roa ireo. Ny tenan'izay filohan'ny Banque Centrale Européenne teo aloha, efa tsy izoviana amin'ireo vahoaka italiana intsony amin'ny mamaty azy eo amin'ny lafin'ny toe-karena sy fahaiza-mitantana ary tolo-kevitra izy raha ny loharanom-baovao. Tamin'ny fiandohan'ity volana febroary ity no nanendren'ny filohan'ny Italia azy ho praiminisitra ary nankatoavin'ireo mpikambana teo anivon'ny parlemanta tany an-toerana izany. 17 taona ny lehilahy izao nandray ny fahefana izao. Ny vaovaon'ny politika indray no arahintsika araky ny famantarana manokana izay narahantsika teo iny. Voaporofo tanteraka amin'izao fotoana izao fa misy ny finiavana anely vaovao tsy marina eto amin'ny firenena fa te hanosipotaka fotsiny ihany ny mpanohitra. Andrasana mararaka izany ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana malagasy momba izany rara izany. Germaine Menjanary sy Toky Ramarla. Isan'ny fiampangana ary fitaovana nentina na ny sorana ny MBS atao amin'ny Canal Plus sy ny Parabole ary ny Star Times. Ny filazana fa manaparitaka vaovao tsy marina amin'ny alalan'ny miara-manonja ny haino manjery. Raha eo ihany koa ny filazana fa mitarika fanakorotana na saim-bahoaka. Ny arantsika na eny tsara fa ny fandaharana tambatra izay nataony haino manjery manohana ny fitondrana no nilaza oretany sy oren-danitra fa misy fitaovam-piadiana izay nafaran'ny mpanohitra tratra tao ankify. Raha eo ihany koa ny filazana fa misy mercenaire tonga eto amintsika. Ity no fanazavany teo anivon'ny tafika momba izany. Tsy nisy hatreto aloha ny mpananobohitra ny eritreretina ho tonga na ny fitaovam-piadiana nampidirina tao entina andemena ny saim-bahoaka fotsiny zany a. Ny fantaniana mipetraka arak'izany dia ny hoe hitazona ny teny nomeny amin'ireo mpanely vaovao tsy marina eto amin'ny firenena ve ireo mpampiatra lalàna. Raha zavatra tsy voaporofo aza na nesorana ny MBS tsy ao anatin'ny chaîne parabolika, maika fa izao zavatra itapoky itam-pirenena izao hosay andray fanapahan-kevitra ihany koa ve ny eo anivon'ny ministera ny serasera. Aiza ihany koa ny cybercriminalité manoloana ireo mpanelitsao ao amin'ny tambajotra serasera.
Fa makasika indrindra ny fitakiana sindikaly izay mivaivay eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia solombavam-bahoaka iray androany no nitondra fanazavana sy ny heviny momba izany teny Atsimondrano teny. Mbola Germaine Menjanary sy Tokora Marla atrany. Fitokoana letsy, fitakiana roa. Pirofo mivaingana fa tsy mahafa-po ny maro ny fomba fitantanana ataon'izao fitondrana izao. Tsy vahaolana ihany koa anefa no aroson'ny fitondrana fa fifanandrinam-bahoaka amin'ny mpitandron'ny filaminana. Disy fahavalo ny fanjakana koa ny solombavam-bahoaka izay voafito ao amin'ny distrikany Atsimondrano. Fantatsika menakavy fa mbola ato anatin'ny vanim-potoana fiatrehana ny valanaretintsika ka ireny tompony andraikitra ireny no tokony handray an-tanana an'ilay mararitsika zany no itodihan'ny fanjakana lamosina kanefa milaza izy fa miady amin'ity valanaretin'ity amin'izao fotoan'izao. Eto zany dia azo mariana ny fahadisoana ny fandraisana fanapahan-kevitra sahala amin'izany satria aina no vonjen'ireo paramètre ireo ary tsy mitaky zavatra sarotra amin'ny fanjakana izy ireo fa mangataka ny zony amin'ny alalan'ny fampiarana ny didim-panjakana izay efa mivoaka teo aloha izay ihany no angatahana izy ireo dia miverina miasa ara-dalàna izy. Ataoko fa fanaovana tsinotsinona amin'ny ireo mpitsabo zany ny fahitana an'izao endrika tsy famahany ny fanjakana ny olana izao amin'ireo paramètre ireo. Raha tsy hevitsika tsara dia efa trany amin'ny amiana ara-pahasalamana no efa nanaova ny fitondrana ankilabao ireo mpitsehatra amin'ny fitsaboana teto amintsika. Io ihany koa raha tsy haivina no isan'ny nahatonga ny fialan'ny ministry ny fahasalamana teo aloha ny profesora Amadamada. Dia iny fanadadinina koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny Aranisa lahy nanatotosa izao fampalalam-baovao izao ety ampamaranana ny fampalalam-baovao dia tsara ny mampafantatra antsika rehetra fa hoarainao ao aoriana izao fampalalam-baovao izao ny zanam-pandaharana ahoana marina ary ao aorianan'izay kosa ny fandaharana manokana dia ny miara-manonja manokana izany ho amin'ity arivariva ity. Mametraka ny veloma ho amana indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy.